Falmerabantsika rehetrarehetra amin'izao arivariva izao a. Fantatro fa rehefa niandry daholo ny olona rehetra androany hoe hitondra fanazavana mikasika ny didy izay nivoaka ho an'ny Mahery Manandafy androany iny. Voalohan-teniko aloha dia misaotra indrindra ho an'ireo izay rehetra namaly ny antso, ho an'ireo izay rehetra nanohana teny atoerana indrindrandrindra, ho an'ireo izay nanohana avy lavitra satria tsy afaka nanantona teny ary indrindrandrindra ny firaisampo naseho an'ireo olona rehetra izay mpanaraka ny raharaham-pirenena ary ireo izay rehetra ihany koa te hiady hiaro an'izany fahafahana miteny izany ao Madagasikara. Androany ohatran'ny mahazatra anareo dia miandry fanazavana inona izany ny tena fandehany, inona ny hampanganana azy dia inona ny antony nanasaziana azy dia manao ahoana ny saziny. Ny andro efa alina tsy dia ho lava resaka isika fa izao izany. Ny zavatra nitranga dia nanao publication Mahery Manandafy izay miendrika fanontaniana milaza hoe efa tapaka sahady indraiky io ve, efa tapaka sahady koa ve le pont Bailey, sady nasiny point d'interrogation. Dia faharoa rehefa voantso izy teny amin'ny cybercriminalité dia nanao publication maromaro izy teo amin'ny murany izay ataontsika hoe miantefany amin'ny filohan'ny repoblika. Ela zao tsy matahotra an'lahy ataoko an'izao hoy. Dia izay zany no hitsarana anazy androany. Ny tiako tenenina dia izao, eo amin'ilay hoe famingavingana, ilay zany nisy ihany teo amin'ilay hoe ataoko hoe le fiantsoana tamin'ny cybercriminalité nahatonga azy nanao an'ilay publication. Faharoa ny fieritreretany angamba dia hoe ny filohan'ny repoblika no tsy mahazaka an'ilay zavatra tenenina dia ny mampiasa an'ilay fitaovana rehetra mba ny fahefany mba hampanginana ny olona tsy hanelingelina ny zavatra ataony. Fa izao rehefa nandeha zany le fiantsoana dia lasa niampy an'io faniratsirana ny filohan'ny repoblika io zany ny fiampanganana azy, fanenjena azy. Dia ny zavatra nitranga dia androany déferment tamin'ny maraina. Ny zavatra tokony izy rehefa déferment ohatran'io dia na alefa any am-ponja ilay olona, na alefa any amin'ny juge d'instruction, na alefa ho tsaraina avy hatrany, na alefa mody fa mahazo liberté provisoire na contrôle judiciaire. Androany dia nisahotaka be ny olona rehetrarehetra satria rehefa niraisy ny tsara tao amin'ny fampanohavana ny procureur ny dossier Mahery Manandafy dia tsy hitany mpanaraka intsony hoe nakaiza Mahery nakaiza tsy hita, nanontaniana ny tao amin'ny parquet hoe tsy ato intsony izy efa lasa, hoe nampiakarina any izany tsy haiko. Dia hitantsika teo amin'ny Facebook hoe tsy hita Mahery tsy hita nanasian'zareo anazy, ny gendarme naka nisy an'izao. Izay zavatra izany dia ataoko hoe reproche atao amin'ny fitsarana satria tsy mba manao an'ilay culte na transparence, tsy te hanao mangarahara. Ina moa izany problème an'ilay fitsarana raha ohatra ka nilazana teo imason'ny olona teo zany ireo olona izay nanontany, ny fianakaviany, ny vadiny, ny havany izay nanontany hoe nakaizaka tompoko Mahery Manandafy rehefa mivoaka avy atao amin'ny procureur, fa tsy fantatro izay laingana atao hoe na inona nanafenana hoe avy izy tena alefa no tsaraina comparution immédiate. Iza zany tena mitarika fanakorotanana saim-bahoaka eto.
atsika mamaly fanontaniana. Rehefa tena mandeha amin'izay ny fitsarana dia ireto anankitelo reto ny ataontsika hoe vesatra filazana azy moa zany eny fitsarana reto ny loham-piapangana notazomina na natao hoe chef d'inculpation. Mialatsiny andreo izay tena tia teny gasy fatratra fa ny terme teknika tompoko dia amin'ny teny frantsay mora azahoan'ilay olana azy. Donc chef d'inculpation zany dia voalohany indrindra io ny principal propagation de fausse nouvelle na fanaovana fandefasana vaovao tsy marina teny amin'ny Facebook. Ny faharoa dia atteinte à l'ordre public na fanakorotanana saim-bahoaka. Ary ny farany dia atteinte à l'honneur du président de la République na faniratsirana ny olom-panjakana dia ny filohan'ny République. Rehefa nandeha zany ny fitsarana teo dia nakambana le hoe atteinte à l'ordre public sy le hoe atteinte à l'honneur du président de la République natao kambana ohatrany hoe inculpation anankiray ihany na fiapangana anankiray. Dia les propagation de fausse nouvelle natao anankiray. Na dia osy izy ary andreo mpitsara hoe tsy azo ataony ny manino moa ty na moa filazana zany commenter didim-pitsarana dia tsy maintsy azavaintsika amin'ny malagasy ny zavatra mety avoasazy azy na tsy avoasazy azy. Ny fandefasana fausse nouvelle, fandefasana vaovao tsy marina. Ny fandefasana vaovao tsy marina arabaky teny izay dia ny fanoratanao na ny fandefasanao amin'ny fomba rehetrarehetra ka miparitaka vaovao tsy marina. Eto aritsika ny fanontaniana izay nipetraka hoe simba sahady le pompele point d'interrogation ve fanaparitana vaovao tsy marina sa fanontaniana hoe nisy zavatra heno ohatr'izao. Any zany mipetraka. Eto zany dia tsy mitovy hevitra amin'ireo mpitsara namako satria nijery jurisprudence ary nijery ny famaritana ny atao fausse nouvelle dia misy an'izao. Fait précis et circonstancié, misy zavatra mitranga ary voamarina amin'ny teny anankiray le zavatra. Izay no voalazan'ilay atao hoe nouvelle. Le hoe fausse nouvelle manifeste hoe tena hita fa zavatra diso le izy. Ka le izy hoe fanontaniana ve dia manifeste, zany hoe le fanontaniana hoe tapaka sahady le pont ve dia fait précis, circonstancié, manifeste, efa zavatra misy, efa zavatra lazainao hoe tena misy sa ianao manontany. Eo zany dia tsy mipetraka le fausse nouvelle. Avy eo diffuser massivement de manière artificielle, tena miparitaka ve le izy sa tsy. Fahitako azy miparitaka ihany le izy zany tsy adikevitra fa eo amin'le izy hoe ny fametrahana fanontaniana, miendrika fanontaniana no ohatran'ny hoe tena famoahana vaovao ny dikan'izay. Raha manontany ianao hoe tapaka ve hono le pont, tapaka ve ny lalana ary, miakatra ve ny rano ary, vaky sady ve le barrage ary, dia filazanao an'izay ve fanaparitana vaovao tsy marina. Za zany teteny amin'ilay mpitsara mba marina ianareo fa manao ny asanareo, mety maly eo tena, mety tsy mandray tsindry, fa za zany miteny hoe tsy hoe rehefa fanjakana no mitory dia tokony ianareo anao izay afalifaly ny fanjakana ka anasazy hatrany na mitombona na tsy mitombona le fitoriana. Satria izao koa zany atao hoe takaitra ny Covid. Satria izao misy ny feo henonay aty, tsy haiko koa zany na fausse nouvelle na tsy, fa ataoko hoe feo henonay fa ny ministry ny serasera dia nanome baiko hoe sazio roa taona hatranomaizina sazy miatra io Maherlanto io.
satria hoe manakorotana saim-bahoaka hoy ahoy dia satria ve zany a ny olona ao amin'ny fitondrana miteny ao amin'ny fitsarana hoe tsy maintsy saziana io olo dia tsy maintsy saziana le olona fa tsy mijerinareo eo amin'le hoe fait précis et circonstancié ka raha fa tsy zay le izy a dia za zany tena miteny tsy io ihany a ny oraraha ho tsarainareo fa rehefa mbola misy hafa re tompoko eo dia okinareo mba hitsaraka ny lariny sy nitsiny mety faly mahery lanto fa nahazo sursis mety faly izy sa hoe nahazo amende fa na tiana na tsy tiana dia reconnu coupable izy nolazaina fa meloka izy izany efa dia mahita ary tsika rehetra mahita fa tsy meloka izy mety hoe tsy nigadra fotsiny izy tsy niditra-ponja fa amiko tsy misy eloka ny filazana fanontaniana zavatra ohatrany io faharoa manaraka an'izay eo amin'le hoe atteinte à l'ordre public, atteinte à l'honneur du président de la République. Le hoe atteinte à l'ordre public fanakorotanana saim-bahoaka. Ny mpanakorotana saim-bahoaka eto tompoko dia ny fitondrana amin'ny décision izay raisiny. Arina mba sazinareo amin'ny fanakorotananareo saim-bahoaka io. Inona? Sanareo zany ny tompo fitsarana dia nareo ny tompo polisy sy ny gendarme dia nareo tsisy manenjika fa inona amin'io zavatra io zany nanakorotana n'le saim-bahoaka da aveo moa le zany mody natao hoe dia mitovy ao amin'ny natao mikambana ao amin'le hoe atteinte à l'honneur du président de la République ianao andriamatoa aty andafy aty misy ny délit atteinte à l'honneur du président de la République fa efa ny mpitsara ty tsy mampiatra an'izany lalàna izany tsony satria nahoana rehefa tsy mendrika an'le honneur amin'ny maha président de république ianao dia leo mipiripirina fa mahatonga an'le olona manao an'le atteinte dia satria ianareo manan-kavy mihitsy no tsy mendrika an'le honneur inona ny ilazako an'izany mifanenjika miaraka amin'ny basy ny ministra sy ny vady ministra nareo tsisy ninina ataonareo mbola manana honneur avenareo mandeha mifanopaopa amin'ny telefona ny ministra ny affaires étrangères aminareo tsy misy ninina fepetra raisinareo mbola mendrika honneur avenareo ny député anareo tsy mitsahatra miteny ratsy manompa olona eo amin'ny Facebook mendrika honneur avenareo ny zanakareo hitany olona mandeha boaty nefa ny firenena ao anatiny état de sinistre entre parenthèses normalement tsy ampidirina mitondra resaka tony ny zaza fa miteny fotsiny eo amin'le hoe ny zavatra ataonareo tompoko mahavery asina anareo dia lasa miteniteny foana ny vahoaka anareo satria misy ny excuse de provocation zany hoe le ataonareo zany dia efa mampiteniteny foana an'le vahoaka efa mampanopa an'le vahoaka ary ianao filohan'ny repoblika izay lehibe ny andrim-panjakana izay taritinao ianao ny lehibe any MAE izay tena hoe tao anatiny vidéo enregistrement tsy haiko 5 minutes opavararaka nandeha teo tsy mba misy fepetra andraisinao donc normal ianao raha nataony olona kapikaray amin'ny MAE anao very asina ka raha ianao very asina ve dia ny asinao ve very dia any mahery lanto manandafy ianao na izay olona hafa koa aniratsiranao ianao ny andeha ampanao ina moa ty anao irachete an'izay honneur azay le honneur raha fa veriko indrindra izay zany ataoko hoe zavatra isolé acte isolé ataon'ny membre du gouvernement fa io fampanitrana vahoaka sy foutage de gueule isan'andro atao amin'ny vahoaka amin'ny décision isan'andro raisinareo io mahavery asina anareo sany zavatra any tiako mba eritreretin'le mpitsara alohany lazana fa meloka ny olona iray ka raha ohatra ka honneur ny président de la république no very asina
dia jereo inona natonga an'izany fa tsy tonga dia faly ny kapikapoka fotsiny amin'ny condamnation. Marina ho fa amondy le izy fa ny amondy atony fisazy ny atra dikan'izay misoratra ao anaty casier judiciaire ny Mahery Manandafy ka raha any aoriana izy te hanao haute fonction de l'État na ohatr'izany dia manana casier judiciaire izy dia mety ve zany nga io afaka raha tsy misy réhabilitation efa misy condamnation izy amin'izao nandehanao asa kely madinidinika ianao dia mila casier judiciaire nandehanao vendeuse eny amin'izao dia mila casier judiciaire komaiky moa zany fa zavatra ohatr'izao dia io ve zany no isoratra anaty casier ka isika rehetra amin'ny tena rehefa tsy nigadra izy dia fampy izay mais non tsy ampy izany tsy tokony condamné tamin'ireo zavatra oatra ary za dia miteny za raha za tsy manaiky hoe nizaniza ho condamné amina fantaninana napetraka kanefa lazaina fa hoe fanelezana vaovao tsy marina ny fanakirotanana saim-bahoaka nefa le vahoaka mihitsy nefa mikorotana ny sainy no ny ataon'ny fanjakana ny filazana fa manohitohina ny asin'ny filohan'ny repoblika nefa ny izy arany tsy manaja tena izy ny toropony ry narakotomanga zany tsy manaja tena amin'ny zavatra tenena lazaina fa imbécile ny olona lazaina fa 6% ry lalatiana rakotondrazafy zany milaza fa hoe ianareo ny voretra mpandotony zao rehefa tsy vitanareo le asa dia ajanony fotsiny fa asa ahilikareo ty amin'ny vahoaka ny rihitra fa ianareo niditra teo amin'ny fitondrana io tsy vahoaka endry madio sy milamina ary firenena tonga dia hoe tapitrotra ny nidiranareo teo fa efa fantatrareo fa misy problème efa récurrent fa ianareo milaza hitondra solution saingy ozy izy le irany ataony namana anankiray izay hoe ny sitrapony vita nefa ianao feheziny ny toky fitaka izay nomeny nofinofo fotsiny fa tsy misy tanteraka akory tsy haiko tsy tenao an'le hira fa tsy teny valapeo eto fa zay le izy fa jerentsika any amin'ny murany Vanessa Manonga any le hira any izy mahay manao anazy tsara fa izay ny zavatra misy ny toko fitaka sy ny fanantenana pokatina aminareo an'le vahoaka mahatonga an'zareo teniteny foana aminareo ka raha ohatra ka tianareo hijanona izay dia ajanony koa zany izy fa ataovy amin'izay zay tena tokony ataonareo ary farany mbola voantso any amin'ny gendarme indray Mahery Manandafy tsy fantatrina ny antony inona indray le chef d'inculpation fa ny zavatra misy dia zao ny firaisan-kina ny malagasy izay niseho androany tonga teo daholo ny facebooker 6% ny activiste de salon tonga teny toerana ny olona rehetra izay akaiky sy alavitra ny zanaky Fianarantsoa ny zanaky Antananarivo ny zanaky ny RMDM ny zanaky ny Tima ny zanaky ny mpanohitra rehetra tonga teo daholo dia izay le fiarahamientana zaina teo mitabe tsy lany mamba nisy lacrymogène ve teo tsy nisy hémorragique ve teo tsy nisy tank ve teo tsy satria nahitanareo marobe teo le olona le mpitsara le fitondrana aemory indray aloha le 2 ans ferme fa tena mijerefa parady tsy ametrahana ny eo amin'ny fonja fa raha io ny ataontsika MD eto rotakio ary za koa dia miteny adala ny malagasy raha tsy nyrotaka raha sanatria ka nisy MD teo satria ny mahazo any Mahery androany dia mety mahazo anao izay manao Facebook rehetra io izay efa leo mba tsy tenenako an'le terme fataontsika hoe iny aleo soratana ihany rehefa leo amin'ny fatapahan-jiro nyzay nandry isaky ny tapaka ny jiro zay dia ny fifampy fifampanontronanareo sy ny ataontsika hoe firaisan-kina aseho an'ny malagasy manohitra ny tsy mety rehetra amin'izao fitondrana sy izao zava-misy zao sy mahita ny tsirariny amin'izao izay ihany no fiarovana sy fandresena ho anareo fa raha tsy zany dia 2 ans ferme na 44 mois ferme indray io Manandafy Rakotonirina zay le izy io fa za tsy tenen'io eto sao dia mitovy amin'ny minitry ny amayo io raha mitenen'io bref dia zay zany fa dia avelako tsika amin'izao andro arivo izao
mikasika an'izay dia samia paritao hoe ny saziny manandavy zany ay ty adingona nazavana azy fa nisy diso kely ny filazany RFI ho an'le chef d'inculpation voalohany propagation de fausse nouvelle dia 6 mois avec sursis miampy 900 000 ariary d'amende ferme. Dika le 6 mois avec sursis dia tsy miditra ny ponjy izy fa natao sasy miantona. Raha ohatra ka misy zavatra fa ataony ka mahavoasazy anazy akoatran'izao dia miatra avy hatrany 6 mois sursis io dia miditra ny ponjy izy. Eo zany amin'ny mampanahy hoe sao dia mbola ho condamné zareo zavatra fa indray izy ampy resaka gendarme io satria sursis indray mandeha ihany fa tsy hoe afaka atao sursis foana le olona. Ny inculpation atteinte à l'ordre public sy ny atteinte à l'honneur izay nakambana zany le chef d'inculpation dia lazaina fa melika izy ary nosasiana 6 millions d'ariary amende ferme. Dikany hoe amende ferme lamandy dia aloha amin'ny trésor public zany hoe any amin'ny fitsarana ary ny dikany hoe ferme dia hoe miatra avy hatrany raha tsy manao appel. Dikan'izay dia didy raikitra io rehefa tsy manao appel zany hoe fa tsisy recours dia miatra avy hatrany. Tsy onitra ny lamande ny onitra manko dommage intérêt donc tsy alohany amin'ny andro rajoely io ary tsy aloha any amin'ny zay olona nitory ohatra hoe nitory ny ministera ny serasera tsy any aminazy ny andaovana an'io fa any amin'ny trésor public dia miditra ny anaty kitapom-bola mpanjakana. Zay zany satria zany daholo ny fanontaniana nandeha teo hoe dia makaiza zany le amende any amin'ny mpitory ve dia oka tsy teny ny olona satria ny teny daholo ireo watahoata sy ny rehetrarehetra hoe inona ny idiran'ny filohan'ny republika ny gouvernement tompoko dia misy unité zany hoe anankiray entité anankiray dia zareo no nitory an'io zareo tsy eo amin'ny gouvernement fa ny fanjakana no nitory dia fanjakana zany zay filohan'ny republika ny lohany no tomponantoka tamin'ny fitoriana io ary ny ministra ny serasera no tena nanetsiketsika an'io te hanao entre parenthèse kely ho an'ny ministra ny serasera. Ity ministra ny serasera ty zany dia tena hoe manao ririndasaka tsy tsaroana mihitsy. Tamin'iza président ny SMM tadidiko tsara mihitsy nanaovako vidéo ohatran'izao nilaza nanao izay tsy ampigadra anazy tamin'ny resaka Honoré Rakotomanana. Satria namoaka vaovao izy hoe nanana trano be mijoalajoala ohatrohatrao ny président Sénat Honoré Rakotomanana. Dia avy eo nefany ny président Sénat tamin'izany nilaza hoe tsy mitovy le anarana fa olona hafa le Rakotomanana fa tsy izy. Ary tsy honoré izy fa anarana hafa tsy tadidiko tamin'izay. Dia tokony nanao démentiste izy zareo tsy nety nanao ny nandeha ny fitoriana dia saika no samborina ilalatina Rakotondrazafy dia ny pompepenina taty aminay taty mba tsy ho voasambotra. Zao ianao eo amin'ny pouvoir ianao indray no mandeha manao izay isamborana ny olona rehetrarehetra izay miteniteny eo amin'ny Facebook. Dia tandre fa mety hoe manda rainy ianareo ary mety hoe manda efatra raha mbola angala-bato nareo fa rehefa vita izay dia fakahita eto indray tsika. Ary za dia miteny averiko foana zahay dia tsy misy resaka fihavanam-pirenena izany fa izay nanao dia ataonay koa. Indrindra raha hoe nanao fangalarana kolikoly sotrany dia efa titeny ndrainareo afaka vita ny katy mandanareo na vita loha mandanareo fotoana dia avy koa zahay satria nareo sura fa raha zay ny eo amin'ny fitondrana ny vavanareo pira no nenendry mahery-lanty manandafy pira no nenreo olona rehetra na ny opa na ny fandaingana na ny fanelezana tsao na ny famelezana zanaka na fidirana vie privé na nina dia izay dia miteny rehefa mpamosavy milefina amoron-dalana dia matety valikitsaka manao izay izao ataonareo
rehefa zainy eo a za de miteny ho ampiarinay aminareo koa le lalàna napetraka reo nampiarinay aminay fa saingy ny fitsarana tompoko de oka hitsara araky ny tokony ho izy rehefa na hitory aran'izay mpitondra amin'izany fotoana zany a de okanareo hijery mba mitombona kosa ve le fitorianay satria zay koa tsy hitoritory fatany olona manontany ve de ho ataonao fa hoe nanao division de fausse nouvelle zay nresantsika androany a fa de amin'ny manaraka indray a de miandro indray tsika ina zavatra mitranga rapitso fa raha afaka pitso manome fotoana anareo a amin'ny vidéo zay tsisy fandraisany amin'ny mahery-lanto manandafy a fa toy an'le fangalana ny ina moa zany le audio nazahoana ny feo any ministry ny fitsarana tao anatina conversation téléphonique zay zany fa de mandram-piona de bonne nuit daholo